Herinandron'ny Fahamarinana. Fandaharana iarahanao ny Tohivakan'ny Fahamarinana na ny Chaîne d'honnêteté isan'andro ny 5 ka hatramin'ny 1 Desambra. Ny lohahevitra anio mitondra mankahala kolikoly mamelona ny firenena. Araba finaritra tonga soa ao anatin'izao fandarana manokana izao. Fandarana narahanao efa andro fahadimy sahady amin'ny tian'ity tao anatin'izao herinandron'ny fahamarinana no iantsontsika azy. Herinandron'ny fahamarinana etsika manokana iarahantsika amina fikambanana kristiana, ny fikambanana Tohivakan'ny fahamarinana izay mifototra amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'ny alalan'ny fitaomana an'ireo kristiana. Tsika senao zay mba hijoro amin'ny mahatena kristiana tsika, manara-dian'ilay Kristy mijoro amin'ny fahamarinana fa i Kristy izay fahamarinana zay. Andro fahadimy anio fa 7 Desambra, andro iraisa firenena iadina amin'ny kolikoly. Ny lohahevitra nobanjintsika sy mbola tohizantsika hobanjinina mandritra ny ty herinandro ity mandra-pahatapitra izao herinandro izao, ny hoe izay mankahala kolikoly no velona. Izay mankahala kolikoly no velona. Amin'ny tian'io ity dia hifantoka manokana, hitodika manokana amin'ny mpitondra isika. Ny mpitondra na ny mpitarika izay olona nomen'Andriamanitra fahefana manokana, nomena fahasoavana manokana hitarika ny vahoaka mba hitondra fiadanana ho an'ny firenena. Zay ny tanjona ao anatiny motsy zay, dia hiresaka manokana sika ka anio. Ny lohahevitra hobanjintsika dia ny hoe mpitondra mankahala kolikoly mamelona ny firenena. Mpitondra mankahala kolikoly mamelona ny firenena. Araka ny teneniko anao teo ny mpitondra dia olona nomen'Andriamanitra fahefana manokana. Ho resahantsika bebe kokoa ny amin'izay rehefa avy eo fa manasa anao ao aloha. Andao hoe hivavaka tsika, hivavaka fohy hangatantsika ny fanahin'Andriamanitra, hampianatra tsika izay paikadin'Andriamanitra ilay hany tena mahomby hiaditsika amin'ity kolikoly ity. Andriamanitra rainay manatona anao amin'ny anaran'ny Tompo izahay ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mangataka ny asany fanahinao ao anatin'ity fandarana ity, na miaino izahay na mijery ankehitriny, vaingio ny fonay. Miasa ty anatinay, mitenena aminay amin'ilay tandrify anay iny. Tompo tario amin'ny fanasitranana manontolo tanteraka ity firenena ity. Mitenena aminay ary fa vonina iaino anao zahay. Amin'ny anaran'ny Tompo nanaovanay ny vavaka. Amen. Lohahevitra hoy aminao hoe mpitondra mankahala kolikoly mamelona ny firenena. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny toeram-pahefana ananantsika. Io na mpitondra fivavahana ianao na mpitondra eo amin'ny firenena, na aiza ny ambara tonga misy anao ao anatin'izany. Raha mijery tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romanina 7:12 tsika, ao amin'ny Romanina 7:12 ary amin'ny andinin'ny 1 hatramin'ny 4, meteza hiara-maky amiko an'izany teny izany ane. Zao ny voasoratra ao, Romanina 7:12 andinin'ny 1 hatramin'ny 4. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra izay voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia azo fanameloana. Tsika senao mitian'io ity tsy miresaka politika, fa miresaka ny politika ny lanitra, izay raha io politika ny lanitra io no ampiaritsika eto amin'ny firenentsika, mahomby ny ady amin'ny kolikoly. Ny zavatra mila voaraitsika ao anatin'izay andiny anankiroa zay aloha dia ity: ny toeram-pahefana izay anananao io dia na nendren'Andriamanitra anao io, na mino an'Andriamanitra ianao na tsy mino an'Andriamanitra. Enoy eny toy an'le teny ny mpanapaka hoy izy dia tsy mba tahotry ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany, ary ny tsy atahotra ny fahefana va ny tianao, ataovy ary izay tsara dia azo tera avy aminy ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy
ahatsaranao. Tsy piatsika tsara zay. Na manam-pahefana mino an'Andriamanitra, na kristiana na tsy kristiana, ny baiboly izay tenin'ilay Andriamanitra nahary atsika dia manambara hoe ny olona eo amin'ny toeram-pahefana dia mpanompon'Andriamanitra, mpanao izay zavatra tian'Andriamanitra asaina ataony mba hahatsara ny vahoaka izay entiny. Ny zavatra teboka voalohany resantsika aloha dia izay hoe ny toeram-pahefana dia toerana notendren'Andriamanitra, fahefana nampindramin'Andriamanitra. Tsy misy hoe rehefa manam-pahefana dia tena eo hatrany hatrany, fa toerana indraminy io, na olom-bo fiditsika na olom-bo atendry, tsy tompo-pahefana fa nomen'Andriamanitra nampindraminy an'io. Andriamanitra ny no tompon'ny tantara. Andriamanitra ny tompon'ny tantara. Misy teny any amin'ny bokin'ny Daniela 4 teny tao anatin'ny fahitana nomen'Andriamanitra ny Daniela, ary amin'ny 4:10 dia izao ny voasoratra hoe ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany, ary olona ambany toetra no ampanapahiny azy. Ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Misaoran'Andriamanitra amin'izay toerana misy anao zao, fa hain'Andriamanitra ao anatin'ny ray mpimaso, ary samy mpandinika ny tantara angesika. Ao anatin'ny ray mpimaso dia afaka isoran'Andriamanitra amin'ny olona anankiray izay tiany anesorana azy ny fahefana, ary afaka omeny an'izay tiany omena. Ka raha manana ny fahefana tsika sy ianao ny tiany ity, raha manana ny fahefana ianao, naiza na inona mety ambara tonga misy anao, andao iakohaka amin'Andriamanitra isika hiteny hoe fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao anao, fahasoavan'Andriamanitra io. Ary aza adononao ny teny any amin'ny Hébreu 7:12, any amin'ny Hébreu 7:12 zao ny soratra ao, baiko ny vahoaka, fa tena misy teny ho an'ny mpitondra sy ny manam-pahefana rehetra ihany koa, manambara hoe manekeny mpitondra anareo ka manoava azy, fa izy miambina ny fanahinareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola mpamoahana, mba hanaovan'izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona, mba hahasoanareo izany. Ny zavatra tsy piatsika ao anatin'izay teny izay dia le hoe arak'izay tokony ho ataon'ny olona mbola ampamoahana. Fantatra moa fa mbola raikitra ny ampamoaka, na hoela na hoaingana, tsisy mijanona maharitra eo, mety ampamoaka eo amin'ilay audita atao amin'ny fiainanao mihitsy amin'izay sehatra misy anao. Fa Andriamanitra ihany koa, Andriamanitra tompony fahefana azy, Andriamanitra mpanoratra ny tantara sy mandamina n'io tantara io, ampanao audita, ampamoaka atsika rehetrarehetra amin'izay anjara fahefana misy atsika. Dia manahoana? Raha hijoro eo anatrehan'Andriamanitra ianao, manahoana fa tenenin'Andriamanitra nge amin'ny Jakoba 4:1 zao dia milaza hoe aza mety ho mpampianatra daholo nareo hoe, fa mpampianatra ozy ho tsaraina mafimafy kokoa. Maika fa ny mpitarika, maika fa ny olona eo amin'ny toeram-pahefana izay nampindramin'Andriamanitra azy, tsy toeram-boninahitra fotsiny io fa toeram-panompoana. Tsika sy ianao dia tomin'Andriamanitra, tsika sy ianao izay napetraka any amina toerana fitariana, na eo amin'ny fitondrana amin'ny fivavahana zany, na ny amin'ny toerana fiarahamonina sy ny fanjakana, nangatahany tompontsika. Misy taridalana zay omen'Andriamanitra dia ndao ne manasa anao andao hiara hojerentsika le izy ao amin'ny Deutéronomie ao 4:12 ny arahantsika sy ianao mijery. Deutéronomie 4:12 ny andininy 7:20 hatramin'ny 20 aloha ny vakitsika. Zao ny soratra ao: mifidiana mpitsara sy mpifeo anao ao an-tanànanao rehetra izay omeny Jehovahandriamanitra ao anao, araka ny firenenao, dia hitsarany olona amin'ny fitsarana marina ireo. Aza manao fitsarana miangatra, aza mizatavan'olona, ary aza mandray kolikoly, fa ny kolikoly mahajamba ny masony endry ary mamadika ny teniny marina. Ny marina dia ny marina no arahanao,
mba ho velona ianao ka andovany tany izay homeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Mpitondra mankahala kolikoly mamelona ny firenena. Teneniny teo amin'ilay 9:20 teo, ny vahoaka, ny olona asaina mifidy mpifesy mpitsara ho izy, mahatsiaro ny tany demokratika atsika. Ty baiboly ty ny ravako, ity baiboly ty tena maraka toetrandro tsara. So eritreretinao hoe zavatra efa lamy daty, sanatry tena afaka alaitsika ho fenitra amin'ny fiainantsika rehetra. Ten'Andriamanitra eto miteny hoe mifidiana ho anao mpitsara sy mpife. Anjarantsika ry vahoaka malagasy io ao anatin'izao fotoana akatoky ny fanomanana ny fifidianan'izao. Manentana atsika mihitsy. Tena anjarantsika ny ao anatin'ny adidy, tsy hoe adidy fotsiny, andraikitritsika mihitsy ny mifidy ny olona izay everina hoe tena afaka hitsara marina, hitondra marina ny firenena, ary ny masotsivana izay hitondran'Andriamanitra atsika mba hifidianantsika an'izany dia ny hoe olona mandala ny fahamarinana, sarotiny amin'ny fametrahana ny fahamarinana. Zany ny olona tenenin'Andriamanitra hoe mila eo amin'io sehatry ny fahefana io, sarotiny amin'ny fahamarinana. Hitanao ny 9:20 izy miteny hoe ny marina dia ny marina no arahany. Manentana atsika rehetra, mampieritreritra atsika mihitsy amin'ilay andeha atao hoe fomba tsy tena mampandroso atsika malagasy. Tsika malagasy raha ho avy amin'tsikera, ay endre azotsika fa mety hoe nolovaitsika tamin'ny ze ray aman-dreny taloha angamba. Fa le mitsikera mety misy zavatra tsara ao anatiny. Fa raha ohatra ka isika sady tsy hifidy, tsy andeha hifidy tsika an'izay olona apetraka Andriamanitra ny anatin'ny fotsika any hoe io olona io everina tsara hoe mandeha amin'ny fahamarinana, dia tsy le olona nieritreretintsika indray le io, dia tamindray tsika fa mety mitsikera ambony ambany any. Eny azoko izany, fa manentana atsika ny tenin'Andriamanitra hoe mifidiana any mandeha amin'ny fanahy fahendrena. Fa zao hoe ho atsika mpitondra, satria amin'ity anio ity ny loha hevitritsika hoe mpitondra mankahala kolikoly no mamelona ny firenena. Zavatra anankitelo no andrasan'Andriamanitra amin'izany olona manana ny fahefana zany. Teneny eo amin'ny 9:20. Aza manao fitsarana miangatra ho izy. Ny fitsarana ataotsika tian'Andriamanitra ho araka ny fenitry ny fahamarinana, tsy mieritreritra ny tombotsoan'ny tena manokana. Fantatra moa ny famaritana ny kolikoly famaritana ny kolikoly dia ny hoe fanararaotana ny fahefanananana mba amiliana ny zavatra misy eo, na ny fananam-panjakana eo, na ny zavatra misy eo ho amin'ny tombotsoan'ny tena manokana. Ao anatin'izany ny fanaovana fitsarana miangatra, misy tsy fahamarinana ao anatiny. Matoa misy ny mpitsara, misy ny toeram-pahefana samihafa, samy mianatra ny antsoina hoe fenitra ao anatiny io asantsika io daholo sika. Fenitra hoe zao ny tokony ho izy, ny tokony ho izy. Manasa antsika ny tompontsika pratika be ny ty Andriamanitra tompontsika ity andao arahantsika ny tokony ho izy. Tsy ianarantsika fe mianatra, tsika malagasy dia malaza mihitsy fa rehefa mianatra tsika dia mahay mahay, marani-tsaina. Fa matetika mijanona atao anatin'ity lohantsika ity le zavatra fantatritsika hoe zao ny tokony ho atao, fa rehefa tonga eo amin'ny taninady amin'izay tsika amin'ny any fiainana andavanandro dia fitsarana miangatra. Zany ve no ataotsika? Ndao arahana ny fenitra, tsy miandany atsina ny erotsika, lazay mihitsy ny zavatra faharoa hoe tsy mizahatavan'olona. Mazana maty ny sitrany akelitsika, mazana maty kena masotsika,
mieritreritra hoe inona ny mety ho azoko amin'ity olona ity a, de amin'ity olona ity a tsy mahazo ninona ny dikany any ity tsy rarahako de ity a karakaraiko tsara. Kolikoly, endrika kolikoly zany raha afako, tsy manao an'izany intsony isika sy ianao, fa mahatonga filetehan'ny firenentsika any amin'ny farany ambany zany. Fa ndao hankahala an'izany tsika, tenen'ny tenin'Andriamanitra mazava hoe aza mandray kolikoly fa mahajamba ny masony marina ny kolikoly, mahajamba ny masony endry, zay ny anambarany azy, ary mamadika ny tenany marina. Na endry toy ny inona ary raha ohatra ka latsaka tao anatin'ny fandraisana n'le kolikoly, lasa tahaka n'ireny hoe manana dette morale ireny ianao, lasa tsy maintsy matikena maso amin'ity olona to manome anao an'ity de tsy maintsy anao an'ity. Tandremo ravako, andao eo amin'ny toeram-pahefana misy atsika, tena raisitsika tsara zay fenitry ny asa apetraka amintsika eo, de raisitsika ny fahamarinana, tsy mizatavan'olona tsika, tsy mihevitra an'izay ho atsika fa mampanjaka mazava ny fahamarinana ao anatin'ny fitsarana, ao anatin'ny fanaovan-draharaha, tsy misy tombo sy ala ny an'ny saranga rehetrarehetra fa na manam-bola io na tsy manam-bola, raha vovidy vola tahaka an'izao fiainana iainantsika sy ianao zao ny marina, miara-miaika tsika sy ianao, fa to vovidy vola ny marina ankehitriny, to vovidy vola ny atsoina hoe mety, zay manam-bola be no afaka mametraka hoe ny azy mety, ny azy tahaka zao. Zany ny mandetrika ny firenentsika, fa meteza anaraka ny fenitr'Andriamanitra, io Andriamanitra io nge tsy mikatsaka afa-tsy ny hiadana ny firenentsika, te hanasitrana ny firenentsika, ary tena miantefa miantoraka ty amintsika mpitondra, aminao mpitondra, amin'izay toeram-pahefantsika rehetrarehetra, na mety any amin'ny ankonana kelitsika, na eo amin'ny fiarahamonina fokotany misy atsika, na ao amin'ny sampana ao amin'ny fiangonana misy atsika, na ao amin'ny ministera misy atsika, na any amin'izay gouvernemanta misy atsika, zay misy atsika rehetra, andrasan'ny tompontsika hoe ny marina dia ny marina, no ao ka arahanao izy mba ho velonao. Fanontaniana mipetraka, ahoana tsara nefa ny tena ahafantarana fa marina de marina ty arahako ty. None pita vetivety ary amin'ny toko 7 tsika, jereo ary amin'ny 9:7 de autoronomie ihany zany teneniko aminao zany, de autoronomie toko 7 zao ny soratra hoe rehefa mipetraka eo ambony seza mpanjakana izy, ny mpanjaka rehefa hoe voafidy ho mpanjaka izy, de zao ny tenony tompo aminy, aoka hadikany ho azy amin'ny boky izao lalàny zao, ka ataony arak'ilay tehirizan'ireo levita mpisorona. Inona sy tompontsika ao anatin'izany, aoka hadikany ho azy, raisiny manokana ho azy. Ny tenin'Andriamanitra ve ry mpitondra malala, ry olona manam-pahefana izay nampindramin'Andriamanitra n'io fahefana io, mo raisinao ho anao manokana, zay le maka ny fanahany tahotra an'Andriamanitra zay. Rehefa raisitsika ho atsika io, de eo amin'ny 9:7 zao ny soratra hoe ary ho ao aminy zany ka ho vakiny amin'ny andro rehetra iainany, mba hianarany atahotra ny Jehovah-Andriamaniny, ka hitandrina ny teny rehetra amin'izao lalàny zao, sy ireto didy reto ankatoavany azy, mba tsy hiavonavona ny fony amin'ny rahalahiny, ary mba tsy hiviliana hiala amin'ny lalàna, na ho amin'ny akavana na ho amin'ny akavia, mba ho maro andro amin'ny fanjakany eo amin'ny Israely izy sy ny taranany. An'Andriamanitra ny fahefana ary omeny an'izay olona araka ny fony, izay olona manaraka ny sitrapony, ny andrasan'ny tompo amintsika mpitondra, ho raisitsika ho atsika manokana, ho raisina ho anao manokana, raisina ho anao manokana, io tenin'Andriamanitra io, ty baiboly ty zany fa kio fa ao ny teny mpahindrena, ao ny teny pahalalana, ao ny fenitry ny fanjakan'Andriamanitra izay fenitry ny fitiavana zany. Raha mpanjakaitsika tsy matiantoka ianao, tsy matiantoka ange ianao tsy manao kolikoly, ndrao ianao eritreritra hoe very finanana, azafady amin'ilay fiteny
fa Andriamanitra no miantoka aminao, miantoka ny fiainanao. Tenenin'Andriamanitra amintsika hoe andao ho ao amintsika ilay izy, ho ato amintsika mihitsy, dia vakitsika amin'ny andro rehetra iainantsika mba hianarana hatahotra an'Andriamanitra. Izay fanantahotra an'Andriamanitra izay ihany lazaiko anao, izay ihany no mahavita mahatonga ny kolikoly io ho rava eto amin'ny firenentsika. Izay ny vera avako, tsy ohatr'izao angeny fiainan'ny malagasy tamin'ny teo aloha tany amin'ny fahagola tany nisy tahotra an'Andriamanitra tao. Fa ankehitriny asa raha hoe niaraka tamin'ny fandrosoana nga dia ohatrany tsy misy tahotra tsony, ohatrany mety daholo izay atao rehefa misy ny vola. Lazaiko anao fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Andao tsika sianao hatahotra an'Andriamanitra, fa io Andriamanitra io no mametraka ny olona amin'izay tiany ametrahana azy sy manala ny olona amin'izay tiany hanesorana azy. Sainao ane nisy mpanjaka izay nandimby an'i Nebokadnezara tao anatin'ity baiboly ity. Nebokadnezara izany mpanjaka ny Babilôna, firenena nalaza dia ty ambonin'ny tany, fa efa foana izany firenena izany. Nisy mpanjaka izay nandimby azy, mpanjaka tsy te halala an'Andriamanitra mihitsy, fa no isain'Andriamanitra ny androny, no lanjain'Andriamanitra izy dia hita fa maivana teo anatrehan'Andriamanitra ary nitapahan'Andriamanitra tao anatina fotoana fohy, mbola tao anatin'ny filibany tamin'ny arena zay eritreretiny hoe wow, volamena be sy ny sisa, fa taperin'Andriamanitra tao anatin'ny draim-pimaso ny fanjakan'izany. Raha avako, fotoana hiverenantsika amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sao, amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, na kely na be ny fahefany eo ampelantanantsika. Arakaraka ny fahefany eo ampelantanantsika mihitsy raha teo hoe no mbola anadinan'Andriamanitra antsika, no ampamoahan'Andriamanitra antsika. Andao ny marina dia ny marina no arahantsika. Amin'ny fanarahantsika an'izany ahoana ny ataontsika? Mandray ny tenin'Andriamanitra isika dia mamaky an'izany, mandinika an'izany ho antsika manokana. Lazaiko aminao fa tsy mahafaty antoka fa velona io tenin'Andriamanitra io, mahery io tenin'Andriamanitra io, manova firenena io rehefa manomboka aminao mpitondra ny fanekena ovain'Andriamanitra. Ataony hivavaka tsika Andriamanitra rainay misaotra anao ny amin'izany teny izany, mampieritreritra anay ny amin'izay toerana misy anay ankehitriny izay tsirairay reto. Mifona izay Andriamanitra, mifona ho an'ny mpitondra rehetra zahay, na aiza ninona toeram-pahefana nomenao azy, ka tsy nanaraka ny fahamarinanao, ka tsy manana an'izay fo mankahala kolikoly izay, fa to mieritreritra hoe tsy de maninona izany, mieritreritra hoe andalo ty toerana misy azy eo ty ka araraotiny amin'izay ampiasany ny fahefany amin'ny tsy ara-dalàna ho an'ny tombontsoany amin'ny tenany manokana. Tompo any manomboka amin'ity masinandro androany ity, miasa ao anatinay izay miaino an'izao. Mifona aminao zahay, vonjeo zahay sy ny firenenay, dia avaoziny aty anatinay aty ho mpitondra mankahala kolikoly, mitondra fahavelomana ho amin'ny firenenay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavaka. Amen. Tahin'Andriamanitra ianao ary mirary ianao indrindra mba afaka iainan'izany hoe mankahala kolikoly, mitondra fanasitranana ao amin'ny firenentsika. Izay mankahala kolikoly no velona hoabolana FAHADIMY tapany by. Jesosy ihany no afaka manafaka ny firenentsika ao anatin'izao lavaka izao. Tsy mahavita mandany kolikoly amin'ny herin'ny tenantsika sika, fa amin'ny alalany rery ihany. Izy ilay fahamarinana, miantso anao izy hiara-iasa aminy. Manasanao ifampitatana aminay eto anivon'ny Tohivakan'ny Fahamarinana. Midira ho mpikambana tsy dio ny page Facebook Chaîne na antsoy ny 034 43 982 26.